MG Bethelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tokony ho variana fa ho sarotiny amin'ireo raharaha goavana tsy misy tohiny eto amin'ny firenena intsony ny vahoaka malagasy. Antony ireo no mamboatra ny firenena miampy ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra fanjakana. Zava-dehibe tokony isaina mpitondra fanjakana ny tsikiran'ireo mpamatsy vola amin'ny tsy fisiany fikojakojana ny lalana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ireo minisitra voakasika ny fandimby izay nanamafy fa misy ny vola. Fa ny Prime Ministre no sakana amin'ny famoahana azy ka antony fampitihan'ny lalana ankehitriny. Tsy voafehin'ny fanjakana sy ireo rafitra miady amin'ny kolikoly intsony ny trangana fanodikodiana ambolam-panjakana sy ny kolikoly avileta amin'izao fotoana hoy ny filohany antoko FMI malagasy tamin'ity androanyity. Nahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana atao mahajangy indrindra ny vakitrano. Ny sary no arak'izany tamin'ireo tambazotra ny jiolany araka tamin'ny Dadarabe sy ny fanafody gasy fampiasan'izy ireo. Manjaka ny hanohanana sy ny tsy fampitsakafo any Bande de Gaza araka ny tatitra ny firenena mikambana. Isan'ny voamafy ny any amin'ny tapany avaratra izay tsy nahafahana nitondra fanampiana ara-tsakafo nanomboka ny faran'ny volana Janoary. Ny antsiprian'izay. Finaritra tongolasy tongovavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka izany matoa andatsoratra avetrany nondeha nokafatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy tokony ho variana fa ho sarotiny amin'ireo raharaha goavana tsy misy tohiny eto amin'ny firenena intsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Antony ireo raharaha goavan'ireo miampy ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra fanjakana no isany mambotry ny firenena amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny Madagasikara ho gisitra ankehitriny. Matoa andatsoratra. Voizina sy atao manakoako etserota atoato ilay resaka biby mandeha amin'ny alina, mihinana ireo biby fiompy. Karazam-biby maro ve izy io sa biby iray ihany fa miparitaka ka manerana ny nosy? Antony, misy tranga ohatra ao Betiko Atsimo androany, misy ihany koa ny any Brickaville ny Ampitsoniny, ary misy ihany koa any Alasora, Andranora-Ambohibao sy ireo toerana maro samihafa. Hatreto aloha tsy mbola nisy natratra na sary na sambobelo na ilay biby, ary samy manana ny fomba fitantarany ireo nilaza fa nahita izany tsinahy. Toy io resaka biby ondray izao no voizina sy antonana ny sainy be sy ny maro, sao mba anadino ny vesatra miandry azy amin'ny fiainana andavanandro. Voizina mafy izay tranga hita mikasika izany, mba anadino ny raharaha goavana sy mitambesatra amin'ny fametrahana ny tany-tandalana, ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny ady amin'ny kolikoly izay isan'ny fototra mahafarahidiny ny vahoaka malagasy tahaka izao. Fantatry ny mpitondra izany, ary zara aza misy ireny tranga ireny hahafahana manodina ny sain'ny vahoaka. Tsy ny mpitondra kory sanatria no tomponantoka amin'izany, fa hainy ny manararoatra ny zavamisy ka mampiasa izany azona tombony. Tranga efa nisy ary nainantsika teto izany, ary tsy vaovao amin'ny be sy ny maro intsony ny tranga tahaka izany. Raha ny tranga ohatra ilay raharaha Varisimba atao Mahajanga, ny poitra nanaraka izay ihany koa ilay raharaha Dabilio teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ka iny resaka Dabilio iny indray no voizina sy nahinona hevitra tetsy sy teroa. Fifandrifian-javatra ve sa fa nahininana natao? Mbola tsy fantatra. Fa ny zavamisy adino tanteraka ilay resaka Varisimba. Io resaka Varisimba io izay maneho miarihary fa misy fitongolanana amin'ny fampiarana ny lalàna, satria nisy ny voasambotra ka nahiditra ponja, ary nisy sady tsy nosamborina, tsy nanaovana fanady adina ary tsy nahiditra ponja, kanefa samy nanao soni izany avokoa. Raha izany no fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana dia ny hoe misy zavatra tiana hafenina ve ihany ka io resaka biby ondray no isintonana ny sainy be sy ny maro? Hatreto aloha isan'ny raharaha goavana tsy tokony ho adinin'ny vahoaka, indrindra ireo mpampiasa lalana, dia ilay fanontaniana napetraky ny orinasa mpanao lalana, ny taky ny volany tamin'izany fotoana hoe fanakaiza ny volan'ny fera,
Nankaiza tokoa ny volan'ny fer raha ny faratsiany lalana eto amintsika no jerena. Misy ve ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana? Sa efa tsy ilainy intsony zany satria irosona ny fametrahana ny teleferika? Tsy tokony ho adin'ny mponina ihany koa fa nisy ny fanodikodinam-bola goavana nandritra ny fitantanana ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 teto amintsika. Volam-bahoaka izany, volan'ny malagasy, saingy tsy nisy toy intsony hatramin'izao. Efa nisy ve ny dingana nataon'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly sy ny fanodikodinana ny volam-panjakana mikasika izany? Raha efa nisy, tsy nahitana vokatra ve izany hatrizay ka hatramin'izao? Porofo entina milaza fa tsy mahomby ny mpitondra fanjakana ary misy ny fanavakavahany eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Raha misy mantsy ny fahavononana sy ny finiavana iady sy amongotra ireo mpambotry firenena, tokony isy ny vokatra azo tsapahitanana mikasika izany. Vokatra izay tsy mijanona amin'ny fisamborana sy ny fampidirana ponja ireo irakiraka madinika fotsiny ihany, fa miroso amin'ny fanasaziana sy ny fampidirana ponja ireo izay tena tomponantoka marina amin'ireny raharaha goavana eto amintsika ireny. Fa zava-dehibe tokony isaina mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ny tarainan'ireo mpamatsy vola amin'ny tsy fisiany ny fikojakojana ny lalana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mampamindram-panontaniana hoy ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androan'ity ny antony tsy hanaovany izany sy ny hoe nankaiza ny vola ny fond routier ao anatin'izay. Ireo minisitra ny fandimby teo anivon'ny ministera ny asa vaventy izay samy nanamafy avokoa fa misy ny vola, fa ny praiminisitra lehibe ny governemanta no isany misakana amin'ny famoahana azy ka izao mampitaraina ny mpamatsy vola izao. Ny alarany Evson. Taorian'ny fanambazana nataon'ny masovony vondrona Europeana ny alatsinainy lasa teo, da namafy ireo firaisamonim-pirenena fa rariny hiasia tsara raha mitaraina ireo mpamatsy vola. Antony tsy fantatra mazava hatramin'izao fa ny nampiasana ny vola momba ny fikojakojana ny lalana. Fanampin'izany, vola amina miliara maro ny vola omeny ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanamboarana ny lalana eto amin'ny firenena, izay tsy ahitana vokatra raha ny fanazavana. Marina fa misy ampahana vola no atao hoe don, fa eo koa ilay resaka hoe mampindram-bola zareo ary isika olom-pirenena no mila mamerina an'izay vola izay. Ny tsara jerena koa moa zany dia fantatra fa ao anivon'ny fond routier dia misy vola izay tokony alohan'ny pétrolier izay tsy voarosaka hatramin'ny septembre 2021 mihoatra ny efa 400 milliards d'ariary izay vola izay. Ary fantatra koa moa zany fa raha tsy mandoa an'izay vola izay ny pétrolier dia satria misy trosa ananany any amin'ny fanjakana. Ka tokony misy fangarahana koa amin'ilay hoe aiza moa zany trosa ananan'ny fanjakana eo anivon'ny pétrolier izay mahatonga an'izay hoe tsy tonga ny volany amin'ny fond routier, tsy vita ilay hoe fikojakojana ny lalana ary marina tokoa ny mpiara-miombonantoka raha menimeny zareo. Fa mitovy koa antsika olom-pirenena moa zany rehefa miteny ny fanjakana hoe anao hôpitaly manara-penitra vaovao kanefa efa misy hôpitaly eo izay tsy karakaraina, dia mitovy koa izay lasa misy fandaniam-bola miopapana tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ary tsy afa-po avy eo isika olom-pirenena tsy mahazo izay hoe qualité ary izay tokony hoe sahaza ho antsika amin'izay vola alohantsika. Izay ivana, nilaizany masovony vondrona Europeana fa mampitaraina ny mahita ny tsy firarahiny ny fitondrana ny lalana efa vita izay namoahana vola amina miliara maro. Ary izany ihany koa no antony tsy mampazoto ireo mpamatsy vola amin'izao fotoana. Et la société civile a son rôle à jouer comme gardien. Manana ny anjara andraikiny lehibe siasany ny firaisamonim-pirenena amin'ny fampanajana ny demokrasia amin'ny firenena iray. Ka izany indrindra no angatahanay ny mba hijerevana manokana ny lalàna momba ireo fampisitona lakolosy. Nisy tokoa izany tolo-dalàna izany saingy tsy nisy ny fampandaniana izany. Hitako fa ilaina sy zava-dehibe ny hijerevana ireo olona ireo izay samby ady amin'ny fiarovana ny zavatra iray izay tsy olona mpamono na gadra no arovan'izy ireo. Aux avocats mais de défendre des causes justes. Voilà. Raha iverinana, ny taona 2024 no nandefa taratasy teny amin'ny talepana tanteraka eo anivon'ny fond routier ny praiminisitra izay nilaza ny fampietona ny famoahana ny vola ny fond routier. Nanomboka teo fa tsy nisy intsony ny fikojakojana ny lalana. Nambarany ministry ny asa vaventy teo aloha Adzo Andriananarivelo fa misy ny volany fer raha nanao ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministra vaovao ny tenany. Tamin'ny fotoana ny alany ny ministra Atrefondrazana Djery nilaza ihany koa ny tenany fa ny lalam-pirenena fa 7 ihany no nisy fanamboarana nandritra ny eritaona sy tapany izay nitondrany. Ka tsy netsika firy hoy izy ny vola ny fond routier ka tokony mbola isy 770 miliara ariary. Presque ny fond routier
dia mino fa anisany vahaolana lehibe io ho famahana ny fanamboarana ny lalana sy fanarenana ny lalana simba eto Madagasikara. Raha nipetrabola tao anatin'ny fond routier tamin'ny ministra izay nibiasako teo dia tokony mbola tsy nihetsika izay petrabola izay satria nandritra amin'ny fotoana izay nipetrahana teto dia tetikasa anankiray no mba natao tao anatin'ny fond routier dia ny fanarenana ny ampahany tamin'ny lalam-pirenena fafito. Dikan'izay zany dia afaka miasa tsara nareo monsieur le ministre raha tonga ny fahafahana manao ny fampiasana an'izay fond routier izay ary anisany mitondra fanatsarana ngezabe amin'ny fanavaozana ny lalana simba eto Madagasikara. Tao anatin'ny taona maro tsy voaloha ihany koa fa nivolana ireo orinasa nisana ny fikojakojana ny lalana ka niroso tamin'ny fitokonana izy ireo. Ny faha 14 Jolay 2024 no nanao fanambarana i Andry Rajoelina fa ho alofa nivolana ireo orinasa ireo saingy raha nifantatra tamin'ireo antota taratasy miisa 720 voaray ministera ny toe-karena sy ny fitatanam-bola 720 tamin'izany antra no nahazo valiny ka vola manodidina ny 80 miliara ariary no efa naloha. Izany hoe mbola manodidina ny 1.7 miliara eo ny volany ny fond routier. Vola izay tsy fantatra amin'izao hoe aiza sy inona ny antony tsy anaovana ny fikojakojana ny lalana izay efa mampitaraina ireo fampamatsy vola. Amin'ny anarany mangarahara andrasantsika araka izany ny fanazavana bebe kokoa mahakasika izay fa hodin'ny mpitondra amin'izao fotoana tsy hitantrany ireo recommandation naroson'ireo mpanaramaso ny fividianana nanomboka ny taona 2022 teboka izay natolotra natsarana ny tontolo ny fividianana eto amin'ny firenena ka antony namafisa ny kolektif ny malagasy ny amin'ny tokony ampafantarana bebe maso nitatitra sy ireo recommandation ny mpanaramaso ny fividianan'ireo amin'ny vahoaka malagasy sy ny lahy ranefson. Maro ny lesika hita nandritra ny fividianana filoham-pirenena farany teo hoy ny mpanaramaso ny fividianana ary tsy izy ireo ihany fa ireo antoko politika maro ihany koa izay nandray anjara tamin'ny fividianana. Iroso amin'ny fividianana solombavambahoaka sy bentanana indray ny firenena amin'ny titaona ity. Isan'ny hatakin'ny kolektifan'ny malagasy hatramin'izay ny tokony anadiovana ny kianja ilalovana ampadio ny fividianana mba ho eken'ny rehetra. Taorian'ny fividianana nisy nanolotra sosikevitra sy tatitra anatsarana izany ireo mpanaramaso ny fividianana na avy any ivelany na tato anatiny. Fepetra notakiana izay entina anatsarana ny fividianana eto amin'ny firenena. Raha ny fantatra efa natolotra ny vomera maleo tena misana ny fividianana sy ny gouvernemanta izany. Androany namoaka tatitra ny kolektifan'ny malagasy amin'ny tokony ampafantarana an'ny vahoaka malagasy rehetra ny tatitra navoaka ny vondrona europeana taorian'ny fividianana mba ahitana ny lesoka izay mila arenina. Jaivana efa nanao tatitra hatrany ny mpanaramaso ny fividianana hatramin'ny taona 2022 saingy tsy nisy nampiara ny fitondrana sy ny seni izany antony anaovana antso amin'ny fampafantarana ny vahoaka malagasy ny zavatra rehetra. Raha iverenana nilaza ny masevo ny vondrona europeana fa efa natolotra ny vomera maleo tena misana ny fividianana sy ny gouvernemanta ireo fa tatitra anataon'izy ireo fa taorian'ny fividianana. Notsindriny manokana tamin'izany fa anjara ny fitondrana malagasy no fa misafidy na ampafantatra izany amin'ny vahoaka malagasy na tsy. Notsindriny manokana ihany koa fa mbola manakery avokoa ireo fepetra izay hianarosin'izy ireo tamin'ny taona 2022 izay tsy nisy nampiarana. Fa tsy mifanaraka amin'ny tena filanimponina ny politika mpanjakana entina mpandrosoana ny firenena amin'izao fotoana izao ka mampitotongana ny fiainan'ny vahoaka malagasy raha ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena farany teo. Tsisy fampandrosoana azo antenaina araka izany ireo mpanao politika raha tsy manova ny fomba fiasana ao anatin'izay ny fanjakana. Ny filora teo izay azo antoka fa tsy hitady afa-tsy ny tombontsoan'ny vahiny sy ireo akaiky azy ao anatin'izay Daniela Mino Arso. Vahaolana amalina ny olany fifamoivoizana sy ny faratsindalana eto amintsika ave ny fanamboarana teleferika namelona ny tantsaha malagasy sy nampiakatra avo ny sandany ariary ve ny fanafarana vary nataony ny fanjakana afaka mamboly sy miompy ve ny tontolo ambanivohitra raha tsy misy ny fandriampahalemana an-tanan-dehibe. Raha ny zava-misy tsy fanaraka amin'ny tena filan'ny mponina ary koa tsy navana inona na inona teto amin'ny firenena fa vao maika nandetika azy anaty fantrana lalina ireo politika mpanjakana nentina ary mbola hoentina hampandrosoana ny firenena
tsy misy afa-tsy ny sosialy ny mpitondra sy ireo mpanaradia azy irery ihany sy ny tombotsoana izy ireo manokana ho ity mpanao politika naneho ny heviny ity no imasoany ny fitondrana fatratra amin'izao fotoana. Ny politika mpanjakana aloha zany raha ny tena marina rehefa tsy amboarina ny lalana eto Madagasikara dia tsy sosialim-bahoaka zany satria rehefa potika ny lalana dia miakatra ny vidim-piainana dia tsy zavatra any anaty volan'ny vahoaka dia tsy mamaly ny etaetam-bahoaka zany tsy azo anaovana fialana baly zany fa ny lalana zay nykokofina kely tamin'ny teo moa zany zay mitetain'ny Madagasikara mandehandeha dia mahita fa tsy misy lalana mandeha amin'izay fa lehany fa potika avokoa na ny eto afovoantany na eto anatin'ny ahoana moa zany eto anatin'ny tanàna Antananarivo ara dia potika ny lalana ny fako moreny mangony fotsiny dia marary ny vahoaka malaza zao ny Eritimaso dia tsisy ninina ataon'ny fanjakana fa dia mandeha amin'izao fotsiny eny dia ny vahoaka ihany no mitady zay analany sy edivana amin'ilay aretina dia zany rehetrarehetra zany tsisy zavatra tsy miakatra eto Madagasikara zao amin'izao fotoana dia zany sosialim-bahoaka zany aloha zany dia tsy misy ary raha fehezina amin'izany rehetrarehetra zany dia dikan'izany ny sosialin'ny mpitondra fanjakana no mandeha satria tsy misy afa-tsy mpitondra fanjakana eny zao no manam-bola fa ny akabeazan'ny vahoaka dia sahirana zao raha ny ambaratonga mpiainana eto Madagasikara ny tena mahantra dia mitombo ny eo anelanelany tsy misy tsony dia ny tena manan-karena dia zany satria dia zany zao ny zavatra misy eto Madagasikara dia tsisy ninina mandeha tsony fa mijaly ny vahoaka sahirana ny vahoaka dia tsisy resaka sosialy mandeha eo zany fa resabe fotsiny zany tantara valamaty zany fa sosialy ho an'ny mpitondra fanjakana dia ny fitondra fanjakana ny mpitondra ny voky zay akamakamany dia zany ny zavatra misy. Ankilany tsy mbola hita taratra teto amin'ny firenena ho ihany koa ity mpanao politika iray naneho ny heviny ity ny zava-bitany Rajoelina ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. Iandry Rajoelina izay azo antoka fa hiaro ny tombotsoany ireo vahiny mitovy aminy. Tsy dia mampahagaga zany Rajoelina zany tsy nisy Rajoelina mihitsy nanao zavatra ho an'ny tombotsoa vahoaka malagasy hatramina Rajoelina fa ny Rajoelina dia ny tombotsoan'ny avy any velany no andehanany eo ka tsy mampahagaga zany raha ho an'ny tenako manokana zay natonga ana ny joro sy ny roso tamin'ireny dingana rehetrarehetra reny fa mapetrany ny sakatsakana ka io ndray zany zaho tsy kivy za tena mampanantena amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo fa na ny daty akarakoa rehefa namen'Andriamanitra anazy zao efa nomeny ana hiala tsy ho ely Rajoelina za Elias Ralermanina no miteny azany hiala tsy ho ely eo tsony io tao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nanilikilika ny zanak'Israela miaramilana izy rehefa nanenjika ny zanak'Israela miaramila ny Eziptianina dia nampananten'Andriamanitra tamin'izany hoe tsy ho hitanareo intsony reo mpampijaly vahoaka reo ka za zany mampanantena vahoaka malagasy tsy hisy tsony reo mpampijaly vahoaka reo na mifombinina ry resanzy teneniny eo dia tsy maintsy ho rava sy hopitehan'Andriamanitra eto reo fandrebirebe reny fijarana jiro reny amin'izao taona 420 sy 2000 antsika zao no mbola jiro kapoka aveno dia ho zarainao amin'ny vahoaka eto amin'ny kapital raha tsy nandara ohatra ka mba nataony tany amin'ny hoe 10 kilometra mialana Antananarivo le fizarana an'ireo zavatra na 100 kilometra eto amin'ny kapital ane ireo zavatra eny fandrebirebe fa zany hoe tsika mahantra dia zay mahatonga an'izao zavatra misy zao nampahantraina mihitsy io lehilahy io Rajoelina io nampahantra vahoaka malagasy tena tonga amin'izao toerana misy azy zao. Raha ny zava-misy hatrany tsy mahay maka lesona sy manao jery-totika ahafana manatsara ireo lesoka nandritra ny 5 taona farany teo iny ny fitondrana mijoro ankehitriny antony tsy mampandeha amin'ny laony ny zavatra-rehetra eto Madagasikara manjaka ihany koa ny kolikoly any ka tsy matokony rafitra republikanina intsony ny vahoaka malagasy.
politika kabeny amin'ireo sehatra maro eto amin'ny firenena izay fa tsy voafeny mpitondra fanjakana ihany koa sy ireo rafitra miady amin'ny kolikoly nitrangana fanodikodinam-bola mpanjakana sy ny kolikoly avoleta eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentin'ny filohany FMI malagasy tamin'ity androany maro ireo famatsim-bola nositrahany Madagasikara indrindra tamin'ny fandalovany valinaretina Covid-19 saingy kaboraraka ny fitantanana azy ary maro ihany koa ny lany tamina zavatra tsy lara-pamena raha ny fanazavana trany Christian Dimby. Mbola lavitra ezaka ho ampitondra fanjakana ankehitriny ny ady amin'ny kolikoly avolenta sy ny fanafonana ny fanodikodinam-bola mpanjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana ho ny teo anivy ny FMI malagasy androany. Maro ny famatsim-bola ny sitrahan'ny Madagasikara indrindra tao anatin'ny vanim-potoana ny valanaretina Covid-19 saingy tsy hita popoka sy veran-javana hatrany izany. Sarotra araka izany ny inona fa hitondra vahaolana maritra amin'izany ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny olana goavana dia Andry Rajoelina nefa nyteny hoe zaho ozy aho ataoko anatin'ny 5 taona talohan'ny fifidianana zany ho hitanareo ozy fa ny zavatra ataoko anatin'ny 5 taona tsy mbola nisy mpitondra nanao an'izay tanatin'ny 9 taona dia zao hitantsika zao tsy mbola nisy ohatr'izao ny fanodikodonana vola mpanjakana sy ny harem-pirenena potika ny finapsa ny ery Madagasikara moa fa tsy lazaina intsony ny volamena mivoaka mba fanoharana isan'andro eto amintsika tsy tratra any avelany foana mahatratra azy misy fanodikodonana be ao zany mbola tsy nisy tanatin'ny 9 taona zavatra mitrango ohatr'izao. Namafisy ny FMI malagasy hatrany fa mbola ireo olona ty ambany na ireo irakiraka ihany no voatazona amponja sy nosazina tamin'ireo raharaha mafanafana teto amin'ny firenena ireny. Ireo tena tompon'antoka sy atodon'ny kotrika izany izay afamaina hatrany raha ny fanazavana. Ny tena marina zany dia ohatra hoe tsy afaka mifampiteny intsony eo amin'ny fitondram-panjakana satria manao izy dia raha vao miteny izy dia ianao manao koa izay no tsy anao izay nge zany ny dikany io manina ny tsisy sazy aty ambany foana no saziana olona atao fizibla fa raha misy reny nge tsy vitan'olona aty ambany reny fa olona moa fanodikodonana na vola avoleta nge reny tsy maintsy olona fitondrana ny afaka manao an'ireny dia reo reny volan-kinapsa reny volan-kinapsa alaina tsy miverina nisy fotoana mijaly mihitsy ny retraité natahotra mihitsy nangofotra hoe voalova ny retraitenay. Tsy misy ny finiavan'ny mpitondra fanjakana amongotra ny kolikoly ary mbola arovany rafi-pitsarana eto amintsika ihany koa ireo olo-mpanjakana ambony izay voasaringitra amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Tsy mahagaga araka izany raha ihemitra hatrany Madagasikara oharina amin'ireo firenena hafa eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. I Madagasikara Ratsahivina izay firenena fa 570 amin'ireo firenena 20 maneran-tany araka ny IPC 324 na ny indice de perception de la corruption izay notanterahany Transparency International farany teo. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ala ity anao fanadiadiana lalina mahakasika ny raharaha vary simba 50 conteneur nokasaina paritaka manerana nosiny avy amin'ny mpiarony azony mpanjifa amin'izao fotoana izao. Ity raharaha ity izay tsy nahinona toy ny intsony taorian'ny akarany teny anivon'ny PAK na ny tendrom-pitsarana amin'sahana ny ady amin'ny kolikoly sy ny volana jona lasa teo Ilarina Solonay. Tsy petrapotsiny fa nofikarohana lalina mikasika ny raharaha vary simba 50 conteneur izay nokasaina paritaka manerana ny Madagasikara ny avy amin'ny mpiarony zon'ny mpanjifa raha ny fanazavana androany. Tsy azo ekena ny fikasana anampoizina ny malagasy raha ny tatrehany ka nilaza ny tsy andefitra amin'ny rafitra rehetra mikasa ny anakona ity raharaha ity ny avy amin'ny fiarovana ny mpanjifa aoriany ny fanadiadiana izay ataon'izy ireo. Izy ireo zany zarazara aloha zarazara avaiza moa le sofa hoe vary karazalana izy vary na mety karazan'olona mivata tena mivata manaitamana be le olona fa tsy fanampinzava mifanendritetika koa sika hoe rety mivata nafaifany barazana fa azy avaty kely fatany misy olona nampiasa ve le olona hivarotra any le vary zay tsy ekena ho ara-dalàna ty pozika nge zany misika zany fanampin'izany fanapozika tety ka ho anay défenseur garde manokana ny spiako le garde défenseur de consommateur ny spiako hoe zahay tsy mitetam-po tsy tazapotro mba asana aty tokoa ka zany ny vaovao marina azany ny vaovao any an-tana amin'ny fanjakana mivarotra vary
karazana mivarotra varom-pozina amonona vahoaka amvidiny tsy fantatro hoe mola vidy zany izy vidy zany anao fa tsy azo atao ary tsy azo ekena amin'ny lalàna ny lelina mialatsena raha miteny code pénal. Raha iverenana olomboafidy sy olombotendry maro no nanao soniny fangatahana ny amoana ity Varysimba 10 conteneur ity, isan'izany ny gouvernoura sy ny préfecture ny Mahajanga voalohany. Ity farany izay nahiditra amponja avy hatrany taoriny ny akaran'ny raharaha teny anivon'ny PAC na ny pôle anticorruption ny volana janoary 2024. Nahitana soniana solombavam-bahoaka ny Soalala sy Mahajanga faharoa ihany koa tao anatin'ny fangatahana fanadiovana Varysimba io raha tsy aivina hatrany. Ny toerana anisany Varysimba izay sady tsy anatin'ny faritra na voafidiny iray no tsy anatin'ny faritra nanany iray fahefana. Misy lalàna mifesy mamaritra izany eto amintsika saingy tsy nampiarina na ny fampitoviana ny zon'ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna mikasika ity raharaha ity aza tsy mbola hita taratra hatreto. Ireo solombavam-bahoaka izay tsy mbola nanaovana fanadihadiana mandraikandroany. Mbola mijanona ho ireo mpibata entana ny prefet ny Mahajanga voalohany ary ny tale iray eo anivon'ny ministera ny varitra sy ny fanjifana aloha noho izany no nahiditra amponja amin'ity raharaha ity hatreto ary tsy hita mazava hoe aiza ho aiza ny fikarohana sy ny fanadihadiana mahakasika ireo tena atony-kotrika. Iverenantsika vetivety ny vaovao manodidina ny fampitihan'ny lalana sy ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mitaraina vokatry ny ratsy ny lalam-pirenena fahatelo ihany koa ireo mponina avy any an-toerana ankehitriny. Ity lalam-pirenena ity izay isany miantoka ny fiveloman-mponina amin'ny famoaham-bokatra. Saingy noho ny faratsiny amin'izao fotoana izao mitombo ny fotoana lany, midangana ihany koa ny sarandalana ao anatin'izay Hilarina Sonia. Lasavy roa ny sarandalana mampitoena Antananarivo amin'Renivohitra ny distrika Nanjozorobe amin'izao fotoana noho ny aratsian'ny lalana. Mitaraina araka izany ireo mponina any an-toerana vokatry ny fahasahirana nateraka ity faratsin-dalana ity izay mampikatso ny famoaham-bokatra any an-toerana ihany koa. Ny distrika Nanjozorobe izay tantsaha avokoa no mandravitra ny 20% mponina. Ankoatran'ny tsy fandriam-pahalemana moa zany dia hita tokoa fa dia simba tanteraka. Ny lalana lalam-pirenena fahatelo na ny RN3 zany izay mampitohy Antananarivo sy ny renivohitra ny distrika Nanjozorobe. Raha taloha izy io nataon'ny taxi brosy tao aminatin'ny ora roa, ankehitriny efa ora 10, ary raha taloha ihany koa dia 4,500 ny frais, ankehitriny efa 2 alina ny frais na 7,000 ka midika izany fa tena mavesatra hoan'ny tantsasatry. Aza diny fa 700 ny mponina ao amin'ny distrika Nanjozorobe sy ny tanàna Nanjozorobe dia tantsaha avokoa mitondra ny vokatra aty Antananarivo ka midika izany zany ho fahaseranana satria mafy na ilay sarandalana mafy loatra tsy zakan'ny olona. Misy ampanadalana ratsy ahina anapaka tanteraka ity lalam-pirenena fahatelo ity raha tsy misy ny fandraisana andraikitra haingana raha ny taditra hatrany. Ka manaitra ny sain'ny tompona andraikitra ihany koa satria misy ampanadalana amin'ny RN3 io raha mbola mitoy ny rotsakorana dia mino sy manantena fa tsy ahatra ela fa dia ho tapaka io lalam-pirenena fahatelo ka manaitra ny sain'ny tompona andraikitra re tompoko mba hijery akaiky momba n'ilay lalam-pirenena fa toy ny manao antso anefitra ihany izahay fa izay ny antony isinay isehonay hitarainanay ny zavatra mahazo anay mety tsy ho andraikitray izany hoy ianareo kanefa ny solombavam-bahoaka izay napetrakay hitondra ny entaentanay vahoaka tsy hainay na miteny tsy hainay na tsy miteny na minitsy mahita ihany koa amin'ny zavatra misy dia efa mipaika ao amin'ny tokantrano tsirairay ny fahaseranana sy izany faratsin-dalana izany satria raha olona anankiray zany miala any Anjozorobe tsy maintsy manana 3 alina ariary voatafody ka mba hanairana sain'ny tompona andraikitra re tompoko mba jereo foto-drafitrasa mahakasika ny lalam-pirenena fahatelo fa dia anisan'ny faralahy amin'ny lalam-pirenena rehetra ny lalam-pirenena fahatelo. Tsy ny lalana ihany fa mampitaraina ireo mponina Anjozorobe ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay anaovan'izy ireo antsoava amin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny ny hijerena azy faran'izay aingana. Dia izay ihany koa no entsika misendy vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo sanitiona ny fatapahan-jiro izay miverina mampikakaiky any maro amin'izao fotoana izao io ihany koa ny tambazotran-jiolahy mpamaky trano izay sarina niaraka amin'ny Dadarabe tany Mahajanga aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarahantsika izay. Découvrez de nouvelles
sensation. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Et maintenant, dès l'atteinte du flux, vous pouvez le recharger facilement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant monégasque compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamenina ny araba-trano tomboky lasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ny tiala ity. Anomboantsika izay dia tanjon'ireo vokatra amboariny nutrizaza ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Eto amintsika amin'izao fotoana izao vokatra 100 vita malagasy no atolotra amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Isan'izany ny vokatra kobaina flasy izay namoraina ny fikarakarana azy ary natolotra notolorana ny certificat de conformité ihany koa tamin'ity androan'ity fity nokoloana. Ankoatra ireo karazana kobaina izay efa mahazatra urine-pianakaviana, vokatra vaovao eo anivon'ny nutrizaza ihany koa ny kobaina flash izay namoraina ny fikarakarana azy amin'ny vidiny mirary takatry ny renim-pianakaviana rehetra. Tanjony ity orinasa mpamokatra sakafo ho an'ny zaza ity ny ahafahana miady amin'ny tsy fanjari-tsakafo amin'ny sarany ambany izay. Ny anisany votoatim-pisiny dia izay ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka izay. Izany hoe ny vokatra rehetra fikara nutrizaza zany dia notovona tsoa avokoa izy ireo. Androantsika niresaka ny kobaina flash, niresaka teo ny madame la coordinatrice nationale, ny DG ny BNN hoe ao anatin'io misy kalitao enjehana zany voalohany indrindra ho an'ireo ao anare zany hoe zaza hinana anazy fa ny tsy adinontsika dia ny tsy fanjariana sakafo na eo ara ny enitaona ny enim-bolana katramin'ny 5 taona io zavatra io misy karazany maro tsy voatery ireo ihany mitratra nutrizaza dia miezaka foana ary mbola ezaka hatrany no hanome vokatra sazany rehetrarehetra amin'ny kalitao ary indrindrandrindra amin'ny vidiny mirary dia mirary. Fantelony izao ny vokatra kobaina no nahazo ny certificat de norme avy amin'ny BNM tamin'ny taona 2013 no natomboka ny fanaparitana ireo karazana kobaina voalohany. Nisy ny fivoarana tamin'ny taona 2012 ary izao nahitana vokatra sakafo ho an'ny zaza vita eo no eo izao. Maro ireo fepetra sy fanaraha-maso takiana amin'ny vokatra izay ahafahana mahazo ny certificat de conformité io araka ny fanazavany teo anivon'ny BNM. Tsika hoe certification na ny fitsirihana ny kalitaon'ny vokatra anankiray dia
ataontsika hoe antoka ahafahana zany manamarina fa io vokatra eo dia manara-penitra ny société neutralisation zany tamin'izay dingana zay dia misy ny fangatahana nataony teo amin'ny nivon'ny bureau ny fenitra eto Madagasikara rehefa vita zay fangatahana zay dia nisy ny fidinana ifotony nataony ataontsika hoe manam-pahaizana ny auditeur au nivon'ny BNM zany ambanao ny fitsirina ny hoe audit dia rehefa vita zany ny audit dia misy ny ataontsika hoe fepetra zay tsy maintsy arahan'ny orinasa amin'izay audit zay ka raha ohatra ka nanao ny fitsirina zany ireo teknisiany teo anivon'ny BNM dia nahita fa na feno fepetra na ny ara-pahasalamana na ny fepetra akoatrin'izay voalazan'ny fenitra Katreto Madagasikara avokoa ireo akora ampiasaina amin'ny sakafo kobahaina isan'izany ny vargasy, ny katsaka ary ny voanjo. Orinasa eto an-toerana mpiara-miasa ihany koa no mikirakira amin'ny fanamboarana izany. Ity vokatra vaovao ity izay azo tsofaina manomboka izao. Izay ny vokatra vaovao avy amin'ny Nutrizaza fa raha ny fahatapahan-jiro eto amin'ny firenena ankehitriny dia tony teo aloha miaratsy ny zava-misy amin'izao fotoan'izao. Tsy manampiniavana many olana ny fahatapahan-jiro fa mitady fialan-tsiny hatrany ny tompon'andraikitra samihafa. Eo anivon'ny JIRAMA manoloana ny fahatapahan-jiro misesisesy ankehitriny ireo olom-pirenena indrindra ny manao asa miankina feno amin'izay herinaratra izay raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Ny fahatapahan-jiro izay miverina matetika ary mampitaraina ny maro ihany koa raha ny fanadihadiana natao. Daniela Minoarso. Ankoatra ny any amin'ny fatra izay arenesana fitarainana maro, miverina matetika indray amin'izao fotoana ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Fahatapahan-jiro izay hitadiavana ireo tompon'andraikitra fialan-tsiny hatrany, raha tokony ho voavahatra amin'izay hoy ireo olom-pirenena naneho ny heviny. Ny fahatapahan-jiro zany mbola mitohy foana ary matetitetika ilay izy. Tsy hay hoe ritra ny rano amin'ny maintany exquise dia rehefa fahavaratra indray be loatra ilay rano dia tsy mihodina ny turbine sa hoe ahoana sa tsy fantako mihitsy fa dia izay foana. Na maintany zany na fahavaratra dia tapaka ary matetika mihitsy. Tokony ho vahany fitondram-panjakana ilay izy fa tsy manao exquise na minisitra firy iovy eo dia mitovy foana ilay exquise. Fa io zao ilay nitenen'ny Union Européenne reny hoe ilay volo be saofika tokony hany ny lalana. Tsy haiko hoe efa hita ilay financement miba dia efa ao dia maninona tsy atao. Sa resaka politika ve misy mahazo tombontsoa amin'ilay fivarotana carburant JIRAMA dia tsy atao ilay saofika sy volo be nefany ilay vahoaka majinika victime. Ankilany, saika lasipatra sy misedra fa tiantoka lalina, vokatra izay fahatapahan-jiro izay avokoa amin'izao fotoana, ny ankamaroan'ireo orinasa madinika miankina feno amin'ny jiro ny JIRAMA, raha mbola tsy tafarina akory noho ny fahasimbana teo aloha hiatran'ny ny fanazavana. Tapahan-jiro dia manelingelina ny fitadiavam-bolanay ilay izy. Tsisy fahatapera mihitsy fa maharitra ora maromaro ilay izy dia tsy mbola nisy mihitsy amin'ny vahaolana hatramin'izao amin'ny fahatapahan-jiro. Maro ny tokantrano efa mitaraina amin'ny zavatra simba ao an-trano ho an'ny mampiasa frizidera zao dia simba ny zavatra ao anatiny. Ny ao an'ny mpanao sodira, ohatry ny manao sakafo zao, mitaraina amin'ilay simba ny fromage, simba ny yaourt, simba ny zokatra rehetra simba daholo. Dia mangataka ny tompon'andraikitra zany mandray andraikitra amin'ny fitapahana jiro fa tena manimba ny fiainana majinika ilay izy. Efa oka efa sahirana, rehefa ny zavatra ao anatiny simba dia tsy maintsy arianao iny fa atao antoka ho an'ny mpanjifa ilay izy. Rehefa ny jiro tena miakatra andro manalina isam-bolana miakatra foana ny vidin-jiro. Izay tsy na le mampiasa zavatra ohatra izao dia mora mitsonika kely ilay entana, mora simba ilay izy dia misy fiantraikany amin'ny mpividy sy ohatra izany satria miova ny tsiron'ilay zavatra vokarinay dia lasa manimba zavatra ilay izy. Vidin'ny entana aloha tsy miova, tsy afaka mampidina vidin'ny entana izahay fa eo amin'ilay fahasimban'ilay izy no tsisy azo atao ntsony amin'ilay izy dia lasa miteraka fahatiantoka ilay fahasimban'ilay izy. Ankoatra ny jiro, tapaka matetika ihany koa amin'izao fotoana ny rano amina toerana maro manerana ny Madagasikara. Tsy hivina, nilaza ny masovony ny vondrona Eoropeana ny alatsinainy teo
fa efa vonona amin'ny fanohanana rabola ny fampiodinana ny fitrandrana herinaratra ao volobe sy saofika izy ireo fa ny fanjakana no tsy mbola miroso amin'ny fifampiresana andatabatra boribory tranga maneho ny tsy firarainy ny fanjakana fa ihany koa tsy lara-pamehana aminy ny famahana ny olona ny fatam-panjiro. Raha ivirenantsika ny mahakasika ny faratsin-dalana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao io no isany mitarika ny fahasimban'ny ankamaroan'ny fiara ankehitriny raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay ny kalitaon'ireo kojakoja fampiasa ny fiarakodia izay saika ny mora vidy kokoa ny takatry ny ankamaroan'ny mpamily ary mitarika ny fahasimbana vetivety ao anatin'izay. Mitombo ireo fiara simba miditra garage amin'izao vanim-potoanan'ny fahavahatra izao. Antony, mihamafy ny fahasimbana lalana eto an-drenivohitra izay mitarika ny fahasimbana vetivety ireo fiara mivetivety, tsy ireo fiara fitateram-bahoaka ihany. Misedra io olana io avokoa hatramin'ireo fiaran'olon-tsotra tsy mataho-dalana. Ya, ny ankapobeny zany zao ny raha mahita dia ny hoe faratsian'ny lalana. Indrindra tato ato hatramin'izay nivian'ny orana izay dia vao ny ahy tena hoe nanampitrotraka ilay faratsian'ny lalana. Dia misy fiatraikany lehibe mihitsy zay eo amin'ny inona ty fampiasana fiarakodia. Mitombo ny inona ty fahasimbana zany ka amireto ny tena mitranga le fahasimbana. Eo ny système d'embrayage. Io koa moa sady embouteillage no ratsy ny lalana. Fa indrindra eo amin'ny hoe silan bloc, ny rotule, ny roulement, reo zany ny tena simba matetika amin'ny fiara amin'izao fotoana izao. Tratra ny daholo aloha fa ny tena mitranga olana reto atao hoe fiara efa zokonjokony reto zany mety hoe eo ihany zany ny fiatraikany amin'reto le fiara ohatra hoe matanjaka hoe 4x4 zany satria ireo mafy natao andeha lalan-dratsy fa eto amin'le majinijinika zany tena hiara indrindra ohatra hoe ny taxi be izay somary efa tranainy kely ihany dia ireo ny tena hiara amin'ny fahasimbana. Noho ny efa mividy sy ny fiakaran'ny vidim-piainana, isan'ireo nahitana fiankarana ihany koa ireo kojakoja izay ampiasaina amin'ny fiara. Nanjary ireo kojakoja mora vidy no fampiasa izay mitarika fahasimbana raha ny fanazavan'ireo mpisehatra. Le piesy moa zany raha mahita zany eo ny falafosany dia misy karazana zany ny atao hoe tolotra. Eo zany ny piesy mora ny vidiny, eo ny piesy atonontonony, eo ny piesy lafo izay tsy dia takatry ny sarambabeny fa ato amin'ilay mora na le atonontonony no takatry ny sarambabeny zany dia eo koa moa le faratsian'ny lalana eo le piesy koa tsy dia matakatra an'ireto le mafy zany dia voiako manano sarotra zany. Ka amin'ny ankapobeny aloha zany dia tsy matezy. Zay zao taloha ohatra zao hoe manamboatra ohatra fotsiny raisiko ohatra hoe manamboatra moteur dia amin'ny ankapobeny 7 taona 10 taona vao miverina indray. Fa amin'izao zany eo ny faratsian'ny piesy, eo ny faratsian'ny lalana. 3 taona 4 taona dia efa miverina foana amin'ny fanamboarana. Isan'ny anaovan'ireo mpampiasa lalana Antsoavatra ny mikasika ny faratsian'ny lalana eto Antananarivo izay manimba ary andaniana vola ny lalana eto an-drenivohitra izay potika ny ankamaroany. Ny tranga toy izao no isan'ny mampametra-panontaniana ny maro ary mahatonga ny fanontaniana miverimberina dia ny hoe nakaiza ny vola ny fond routier. Ao anatin'izay fa mbola vitsy ny atahan'ireo vehivavy malagasy samy toroka ny trangana herisetra sy ny fanolanana eto Madagasikara raha ny antontanisa azo ny taona 2024. Raha ny fanazavana ny entiny teo anivo ny fitoerana trano arzota amin'ity androany ity. Sakana trano ny tahotra sy ny enatra eny anivo ny fiarahamonina indrindra ny fandrahonana ataon'ireo mpanao ny herisetra samihafa ao anatin'izay. Manodidina ny 3 arivo itsy ireo antota taratasy fitorohana mahakasika ny tranga herisetra sy ny fanolanana izay niseho teto Antananarivo renivohitra tamin'ny taona 2024 lasiny hoy ny teo anivo ny ifiterana trano artsoa androany. Saika mahakasika ny tsy fiahina ara-tokantrano sy ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy avokoa ny fita amin'ny 500 izany raha ny taremarika voaray. Ankilany, vitsy amin'ireo olona ny samy toroka ny tranga fanolanana raha ny fanazavana. Raha ny tamin'ny 2024 manokana dia manodidididina ny 3 teo ny dossier voarainay teto amin'ny trano arzoa dia azo lazaina hoe ny 570 valopolo n'ireo manodidina n'izay atao hoe tsy fiahina ny tokantrano izay, ny fangatahana, solon-tsakafo sy ny
manodididina an'izay. Ny mahakasika ny fanolanana indray izy io mahagaga fa henontsika amin'ny haino aman-jery sy ny haino vaky-jery isaky ny matetika isan'andro mihitsy misy foana ny endrika fanolanana. Fa ny olona zany raha ny eto amin'ny trano arzoa dia tena vitsy dia vitsy ny olona mitondra ny fitarainana mahakasika ny fanolanana. Namafisy ny tompona andraikitra hatrany fa no mitahotra ny fiarahamonina sy ny fandrahonana ataon'ireo mpanao herisetra no antony mahambany io taremarika io. Ny tena antony mahatonga an'ilay olona tsy dia sahy mametraka an'ilay fitoriana na fitarainana dia eo aloha ilay mety hoe henatra ny fiarahamonina fa eo koa ilay tahotra satria ny olona manao an'ireny totsika hoe fanolanana ireny dia olona ny sura dia tsy maintsy hoe ampitahotra n'ilay victime izy aloha mandrahona ny marimarina koa dia ao anatin'izay ilay tahotra izay dia tsy sahy loatra tonga dia manatona ilay olona hiaran'ilay izy fa afaka fotoana fohifohy na mety ho lavalava mihitsy aorianan'ilay zavatra miseho vao sa manatona ny tompona andraikitra ilay olona. Manetina ny fanjakana sy ny rafi-pitsarana eto amintsika araka izany ity iviterina fitoroana ity. Andray ny andraikitra sy ny ampiatra izay voalaza ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana mifandrify amin'izay ady amin'ny herisetra sy ny fanolanana izay. Lafomba vao hafa nampiakapeo sy nanaitra ireo tompona andraiki-mpanjakana isan'ny tokony firaisamonim-pirenena Nosbe raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany manoloana ny tsy fisian'ny toerana ahafahana manatanteraka ny fambolekazo. Ny tany-mpanjakana ny antoerana amin'izao fotoana izay lasa ny olona avokoa. Ankoatra io efa misy mipetraka sy maka ihany koa ireo tany-masina ka anairan'izy ireo ny manam-pahefana nokatra fanadihadiana lalina manoloan'izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Pianeta salakadegna antanantsika zay mba andrayandraikitra feno manoloana ny tany fady tany masina ara-toerana fitsaboana kakazo regny satria hitanay fa efa tsy hisy toerana fitsaboana kakazo eto Nosbe. Karaha zay koa zay le tany fady sy ny farihy manodidina eto Nosbe zay misy avy amin'ny tolo efa tsy voahaja mihitsy le fady ny tany. Kila olo magnano zay tena ataony manoloana an'io farihy eto Nosbe. Vokatra an'izay hitatsika efa mijiala rano atsika eto Nosbe. Ara fotoana vitsivitsy ataoko fa tsy higiaka mihitsy atsika Nosbe raha ohatra ka hitohy olo efa nimbana le tany fady zay voalaza zay. Ke mameno ny fanontanana atsika fotoana fanjakana mba andeha andraikitra entitra amin'ny fiarovana io le toerana le voalaza atao hoe le tany salakady tsy azo alafo no tsy azo vidiny. Vanosbe dia hiazo an'i Sainte Marie vetivetsika ny antoerana no ataony andiany fahadimy amin'ny jazz festival amin'ity taona ity. Raha tokany ompana tamin'ny fambolekazo ny andiany faefatra ankoatra ny seho ara-javakanto samihafa. Iompana bebe kokoa amin'ny sosialin'ny mponina ity andiany manaraka ity ka etao Andriatsilavo. Ho tanterana ny 20 hatramin'ny 1 Martsa 2024 avy izao ao Nosibora na ao Sainte Marie ny jazz festival andiany fahadimy. Ankoatra ireo fampisehoana ara-javakanto iarahana amin'ireo mpanakanto avy any ivelany sy avy eto an-toerana. Omena sehatra bebe kokoa ny lafiny sosialy. Isan'izany ohatra ny fanomezana boky ka angatahana hitondra boky iray avokoa izay rehetra andray anjara sy anatrika izany mandritra ireo andro ireo. Atolotra ny sekoly ao an-toerana ireo boky voangona amin'izany. Misy le atao jazz toerana tamin'ny taona zany fa araka le lesana niaraka tamin'ny Andriamatoa Ministra ankoatran'ireo le hoe fizatany excursion fijerevana toerana manatantara sy manandaja mampiavaka ny Sainte Marie dia misy fiara-miasa amin'ny teratany indianina izay anao initiation séance na yoga maimaimpona ho an'ny mpizatany ho an'ny olona anatrika ny festival dia lafiny sosialy koa le fanambara teo tamin'ny herintaona zao zay namboly azo amin'ity le zay miezaka hoe mba hanampy mpitaovana ny biblioteka na sekoly hitondra boky ray isan'olona zany hoe na lalomizika avy any ivelany io na eto Madagasikara na ny mpizatany mba samy mitondra boky ray avy dia ho atolotra ao amin'le sekoly zay lafiny sosialy. Manomboka ny 20 Martsa misy ny karavanina miainga eto Antananarivo mijanona manao feu de camp ao Andasibe ny alin'io. Hiazo ny Tomasina ny 20 Martsa ary miazo ny Sainte Marie aorin'izay. Isy ny tolotra omena ireo olona 20 tonga voalohany miainga eto Antananarivo
ka mandoro etsy ariary ary tsy mandoa saradalana sakafo trano sy ny fanatrehana ireo etsika rehetra any an-toerana na eo aza ny kolotsaina mampiavaka manokana ny Sainte Marie manana fahafahana mifandray amin'izany ny mozika jazz raha ny fanazavana dia ny mozika jazz ary anaty mozika jazz tsy hoe le mozika jazz zany nefa na mozika salegny nefa nampiarahana iny antisanareo mba nahitany ratsy dia zany a misokatra le tontolo dia fahafantarany olona zany dia kolotsaina ao an-toerana lafiny ataontsika hoe ny faneraseran'ny samy olombelona zay no anisan'ny noentiny ny to festival to tanjona lehibe amin'ity jazz festival ity ny fampiroboroboana ny fizahantany ny fanatsarana ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fanomezana ireo boky ny mpianatra eo ihany koa ny fampizarana sy ny fifanakalozana ara-kolotsaina amin'ny alalan'ireo mpanakanto maro andray anjara amin'izany fa zanaka sokatra miisa 720 no sarina tao anaty valizy miisa 2 mandidina ny tsarasoatra ny maraina teo loharanom-baovao avy amina hotsotra no nafantarana fa isy fifampivarotana sokatra ataon'olona teny an-toerana nidina teny an-toerana ny zandarika nitsoaka ny mpivarotra sy mividy avantany nahita azy ireo ka namela ireo valizy miisa 2 nahitany ireo sokatra ireo ny sokatra izay tafiditra anatin'ny biby arovany eto Madagasikara ka mitohy ny fanadiadiana ao anatin'izay fanampanazavana rahantsika malarana fa ny sokatra dia misy an'ny biby arovana ary eto Madagasikara zany dia misy ny lalàna izay misy an'ny biby arovana io zany a dia ny lalàna 2005-018 hitantsika anatin'ny lalàna io zany fa ny sokatra dia tafiditra anatin'ny atao hoe amexain izay biby tsy azo tazomina na varotana izy indrindra hoe ahondrana zany ka manentana ihany zany zahay atao amin'ny nivon'ny ministère fitondrenana sy ny fahavalotsona lovan'izany no mahizay lalàna izay zany fa tsy azo atao averibena ihany hoe ny mitondra sokatra ny mivarotra indrindra ny manondrana sokatra faraky ny fanatsidika tany ampiandohana dia nahazo vahana ny tsy fandriam-palema no mahajanga tato ato indrindra ny resaka vakitrano rava-mpitandro ny filaminana noho izany ny sasany tamin'ireo mpikambana ao anatin'izay tambazotra anjiolahy mpampiorohoro ny ponina amin'ny fanafihana amin'ny faritra ny tany malandy avaratra sy ny tobelbaka sarona ihany koa ny dadarabe sy ny fanafody gasy entin'izy ireo manao ny asa ratsy rehetra ao anatin'izay Anja Robert Kolomahajanga Rava ny polisy pirenena vieto Mahajanga ny sasany tamin'ireto tambazotra jiolahy mpamakitrano mpampiorohoro mirongo pilitra antsibe famaky ary fitaovana maranitra izay tsy mampandry fahalemana ny tanàna tato ato sarona niaraka tamin'izy ireo ihany koa ity rangabe iray mpimasiny ireto jiolahy ireto niaraka tamin'ny fanafody gasiny izy ireo tambazotra jiolahy izay misy 5 zareo mpanao fanafianareo fa nienina tamin'izay no ravanay zay eo am-pikasana andeha anao ny asa ratsiny ka voasambotra ny anankidimy voasambobelona miaraka amin'ireo mpanao ody gasy na dadarabeany afany manao ny asa ratsiny ireo ny ray tamin'izareo ihany ny fanenina rehefa nanoatra moa dia voatery tsy maintsy niaro tena amin'ny polisy pirenena ary voatifitra zay manaraka fitsabonany amin'ny hôpitaly tsy koso masomena zay ary anjay fepetra efa fantatsay ireo olona manao manakorotana mampijaly ny olona manodidina amin'iny faritra fokotany ny averina famafana hitatsika amin'izay ireo fitaovana entiny manao an'izany fanafiana zany toy ny pilotra antsy fibara ary eo koa fanafody ratsy entiny anjebrebeny amin'ny olona fanaovana ratsiny efa vita amin'ny fanadihadiana anazy ary taona ahafantarina fa ireo olona ireo voamarina fa nanafika an'ireo olona voatafika tamin'ny fotoan'andriny ary koa mbola natsatsarana fitaovan'ilay olona tany amin'ireo tamin'ny fanamborana anazy trahateka ihany koa ireto jiolahy izay nandray anjara mivantana tamin'ny fanafiana tao antatao belbaka izay naverezana vola 1,400,000 ariary sy finday tamin'ny 7 ny volana febroary teo alady ny 20 febroary 2024 tetsy amin'ny barazo Marovato tokony tamin'ny 3 ora sy 20 minitra tonga ny andro masom-pokon'olona avy ao tatao belbaka nanatitra olona iray zay no iahina fa
mpanao ratsy ary rehefa tonga teo moa ilay olona dia natao ny fanadihadianam-bava ary ny aiky izy fa nanao ratsy nisy ratsy nataony fanafiana na famakina trano tao amin'ny fokotany ny antatao bilobaka ihany nanondro ny namany avy hatrany izy ka voasambotra tamin'izany ny namany izay namaky ny trano tamin'ny 20 febroary tao amin'ny fokotany atatao ihany ariana fa manana groupe anankiroa izy ireo ny anankiray groupe sakalava ary ny anankiray groupe pilotra ny fitaovana entin zareo anatanterahana zany asa zany dia ny antso be sy ny famaky ary miampy ny fandrahonana sy ny fandrahonana ho faty ary miampy mihitsy ny famonoana fanamariana kely ary fanatao fanadihadiana dia misy namany zareo anankiray koa efa tratra ary efa any amponjany ankoatran'ireo mpamaky trano tany amin'ny faritra Mafampana dia sarona ihany koa ireto mpamaky trano atao amin'ny fokotany fiofio trangana vaky trano nisy tao amin'ny fiofio secteur anankiroa mihitsy no nataon'izy roalahy ireto dia tao amin'ny secteur 1 sy ny secteur 3 roalahy nanatanteraka an'izany ny anankiray amin'izy ireo tanora eritrerony 12 taona monja efa mpamerikeloka dia voasambotra indray ny anirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tatoato eto Mahajanga ankoatra ny famakina fiara ety an-tanàn-dehibe manjaka ihany koa ny sintomahery amina firavaka sy ny finday amin'izao fotoana izao ka anairana trano ny tsirairay anoro ireo olon-dratsy eny anivon'ny fiarahamonina ahafahany mpitandro ny filaminana misambotra azy ireny ho an'ireto tambazotra jiolahy mpamaky trano ireto kosa dia atolotra ny fampanohavana izy ireo raha toa ka mitohy ny fikarohana ireo namany mifarany tondray ny fiarahantsika ho any androany ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.